Savy d'une option Tino am Blue Line TV am vidiny Blue Line TV safidy tsara indrindra manolotra anao ny vaovao. Blue Line TV safidy tsara indrindra. La couche molle fixe est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Les couche molle fixe manolotra anao ny fampalalam-baovao. La 4G Patelma vous présente ny vaovao. Raha tianao hanaraka fivoaran'ny teknôlôjia hatrany ao an-tokantranonao ka mitady ny lafatra sy ny mora dia tonga avy amintsika ny magasin Vista apitan'ny Saint-Georges tsara lalàna. Magasin Vista manolotra anao ny fampalalam-baovao. Efa napozana izay no ilazana ny kabary nataon'ny filoham-pirenena Rajonary Mapianina teny Avilo iny ho ny mpanara-baovao. Fireharehana no betsaka fa nivokatra azo tamin'ny fomba fiasa aotra. Tsy natao magaga ihany koa ny tsy fisian'ny kabary firarian-tsoa ho fiatrehana ny taona vaovao volandrin'izay ho hitanao anaty matoan-dahatsoratra Andra Harson. Manodidina ny 5,000 Rial ireo trabona vokatry ny fandalovan'ny rivodoza ava araky ny tatitra votsimaika navoakan'ny PNGRC. Ny maro anisa amin'ireo dia ny any Tomasina manaraka azy eo ny eto Antananarivo. Maro ihany koa ny lalana tapaka. Maresaka iraisam-pirenena nodimandry androany tao Paris teo amin'ny fafitopolo taona ny France Gall rehefa niady tamin'ny homamiadan'ny nono ny antonany maro. Ny didin'izay arahanao afaka fotoana fohy. Finaritra tompoko lasy sy tompoko vavy manasanao ary anaraka ny fampalalam-baovao Kolo TV hatramin'ny farany mbotsika ny vaovao dia efa napozana. Izay no azo lazaina iny kabary nataon'ny filoham-pirenena Rajonary Mapianina teny Avilo iny ho ny mpanara-baovao. Fireharehana no betsaka fa ny zavatra sy ny vokatra azo tamin'ny fomba fiasa aotra. Tsy natao magaga ihany koa ny tsy fisian'ny kabary firarian-tsoa ho fiatrehana ny taona vaovao. Ny adidin'izay arahanao anaty matoan-dahatsoratra Andra Harson. Manapaka karama no hain'ity fitondrana ity fa tsy mampisondrotra hoy ny vazivazin'ireo mpiasam-panjakana taoriny ny kabarin'ny filoham-pirenena teny Avilo maliny. Mifampanotany ireo mpanara-baovao raha monina eto Madagasikara ny filoham-pirenena manoloana iny kabary iny. Raha 720 malagasy no nahantra fa diranova ny taona 13 dia 700 sisa izany ankehitriny hoy ny filoha. Antotanisa avy aiza no nahitany izany sa mbola nisy namandalitra toy ny kabary kopikole tamin'ny fotoana nanaovana fianianana ho an'ny filoham-pirenena hoy hatrany ireo mpanara-baovao. Raha ny antotanisa navoaka ny banky iraisam-pirenena sy ny FMI ny volana Jolay 17 dia ny mifanohitra tanteraka amin'izany no misy. Vahoaka sahirana, miaina anaty fantrana lalina no misy. Tsy vita ny fantrana lalina fa tsy takona fenina toy ny vaiakandrina ny tsy fisian'ny fandriampahalemana manerana ny nosy. Vidim-piainana miakatra saika ho isan'andro. Raha tsy hitanisa ny vidim-bary, vary izay foto-tsakafony ny malagasy. Milaza ny tsy hilefitra intsony manoloana ny tsy maty manota sy ireo mandika lalàna. Izay fanajana lalàna izay anie no efa nandrasan'ny vahoaka malagasy antony etsy-bahoaka ny taona 2020 e. Dia ny mifampanontany tena indray ireo mpanara-baovao raha ao tsara ingafiloha. Herintaona aorian'ny fifaninanana nataon'ny filohany ny voalazan'ny lalam-panorenana fa tokony hananganana ny Haute Cour de Justice. Herintaona latsaka sisa ny fepito-piasan'ny filoham-pirenena mbola tsy natsangana io rafi-pitsarana io. Iza no nandika ny andihany fa 420 ny lalam-panorenana tamin'ny fanendrena ny Prime Ministre. Iza no mbola tsy nanangana ihany koa ireo rafitra voalazan'ny lalam-panorenana ireo toy ny ACDDOED sy ny vaomera manokana misahana ny toe-karena, sosialy ary kolotsaina. Fitondrana iza no nivarotra ny orinasa Air Madagascar sy ny tsy manao appel d'offre amin'ny famatsiana ireo akora ilain'ny jirama. Tsy ny fitondrana 50 taona lasa mahery araky ny kabary no nanao izany. Fa ny nahafaly ireo mpanara-baovao dia ny fanambarana fa ho totosaina araky ny lalam-panorenana sy ny lalàna velona ny fifidianana filoham-pirenena amin'ity taona ity. Io fifidianana io ihany koa anie no fanantenan'ny ankamaroan'ny malagasy
afaka manolo-mpitondra hitany fa tsy mahomby tamin'ny fitantanan-draharam-panjakana ka nampahanitra azy sy ny fireneny. Fa saingy izao hoy ny mpanara-baovao, fifidianana madio sy tena mangarahara no atao dia mba hampafantaro ny vahoaka malagasy amin'izay ny votoatin'ireo lalàna ife izany fifidianana izany. Toy an'izay rehefa narahanao tato anatin'ny fampahalalam-baovao omaly mahakasika ny fanehoan-kevitra tao anatin'ny fandaharana Ankitspo ny vahiny tao anatin'ny fandaharana Ratsaivina ny filoha lefitry ny CENI Thierry Rakotonarivo sy ny filoha lefitry ny SMM Tiaray Fanahimanana. Isan'ny nitondrana adevitra tamin'izany mahakasika ny fananganana ny Haute Cour de Justice izay nambaran'ny mpitondra fahahoajoro mialohan'ny volana Novambra 2024. Eo ihany koa ny fananganana ny pôle anti-corruption. Ankoatr'izay nambaran'ny filoha lefitry ny CENI ihany koa fa tsy misy ny neutralité de l'administration. Entina aminao manaraka eto ary ireo fanehoan-kevitra ireo Arawary. Itsika moa tsy haiko loatra le hoe kolotsaina avaiza ty hoe mangataka fitsarana manokana rehefa olona manahoana fa raha ny tokony izy misy firenena any andafy any ivelany zay teneniko eto alaitsika tahaka ny fomban zareo fa rehefa tonga eo amin'ilay hoe fanaraha-maso ny ataonao manam-pahefana dia alanao le fangalanao tahaka zay zavatra misy any ivelany fa ny ivelany dia fitsarana tsotra ohatra ny olom-pirenena rehetra ohatra ny olona tratrana anendaka ohatra ny olona tratrana mon'olona dia fitsarana io ihany no mitsara n'ilay mpitondra na manam-pahefana ambony ho tsaraina fa ny antsika moa zany nalam-pandroenana no safiditsika dia nametraka ny Haute Cour de Justice ka raha alohan'ny Novambra zao nametrana azy dia araba soa araba tsara vao maika tsara zany ary aporisina ny tompona ndraiky mpanjakana rehetrarehetra zany raha izay no izy mba hitodika amin'izay hoe apetraoro le izy amin'ny alohan'ny volana Novambra mba hampilamin-tsaina tsy hitako koa ny tsy hametrana an'izany satria ve sanatria efa nanao an'ilay adisoana be da be voalaza lalam-pandroenana ve zany sa inona ny tsy hametrana anazy fa raha amiko apetraka le izy dia tsy atao le fa adisoana dia za miteny fa mety fitsarana tsy hiasa kory ny rehefa tsy manao an'ilay adisoana hoe ahoana marina moa ny misy raha ohatra ka ataontsika hoe tsy tanteraka ny zavatra ohatr'izao anaty lalam-pandroenana ahoana marina moa efa voalaza teo aloha ihany zay zavatra zay hoe tsaratsara angambany ny Haute Cour constitutionnelle no miteny hoe izao ny momba nyty lalam-pandroenana ty fa tsy hoe antoko politika mivondrovondrona dia handikan'le lalam-pandroenana ny hafarana satria ohatra raha raisina tsotra fotsiny hoe mety hiteny le antoko politika zany hoe ahoa fa hoekena le amin'ny Novambra alohan'ny Novambra mandikana lalam-pandroenana nefa zany fa tokony antanina tsara zany ny Haute Cour constitutionnelle azafady hoe raha Novambra zao ary ve no atsangana sazo an'ny filoham-pirenena ve zany sa tsy sazo azy mila nytanina zay zavatra tsy hoe akory ny administrateur civil no mangalabato na ny administrateur civil no manao ny tsy ara-dalàna teo amin'izay fifidianan'izay fa io le rafitra sy lay ataoko hoe fanjakana le fitondrana le régime le fitondrana mihitsy no manao ny tsy ara-dalàna ary mampiasa ny fahefam-panjakana ny volam-panjakana ny mpiasa-panjakana makany amin'ilay tsy fitezana manodidina ny fifidianana ka ao anatin'izay mpiasa-panjakana zay ny administrateur civil ao anatin'ny sosikevitra nataonay foto-kevin-dehibe ao ny hoe fametrahana didy amandalàna anamafisana ny tsy fiandaniny fitondram-panjakana amin'ny atsy na amin'ny aroa mandritra ny fotoam-pifidianana ny voalazany lalam-pandroenana zao nefa dia dikainy lalàna na dikainy didim-panjakana kory ary ohatra anankiray zao ohatra hoe ary mifandray amin'ilay fanontaniana teo ny ao anatin'ny lalam-pandroenana dia mazava ny andininy fahafolo sa faraika amin'ny folo moa izay ny amin'ny hoe ny apetraka ary iantohana ny tsy fiandaniny ny fitondram-panjakana neutralité de l'administration nefa ny zava-misy ny aina antsika hatramin'izay ny prime ministre ohatra no chef de l'administration ka raha ohatra ka ataontsika hoe neutralité de l'administration ao anatin'ny fifidianana dia misy lalàna nefa zay mifamadibadika teo aloha manome alalana mihitsy ny prime ministre na ny ministre hanao fampelezan-kevitra nefa le chef de district sy le préfet zay eo ambany fiahian'ilay ministre na le prime ministre dia tsy mahazo manao fampelezan-kevitra. Manodidina ny 5,000 sy iray alina ireo trabona vokatry ny fandalovan'ny rivo-doza ava araka ny tatitra vojimaika avy amin'ny BNGRC maro anisa amin'ireo dia ny any Tomasina manaraka azy ny eto Antananarivo maro ihany koa ny lalana tapaka mioramanitra. Lalana tapaka, rano miakatra, trano mirodana, ireo no isan'ny takaitra navelona ny rivo-doza ava taoriny nandalovan'ny teto Madagasikara tamin'ity herinandro ity. Raha ny tatitra vojimaika avy amin'ny BNGRC
efa manodidina ny 5,000 Israel amin'izao fotoana izao no isan'ireo traboina vokatra io rivo-doza io. Ao Tomasina no ahitana traboina maro indrindra, manaraka izany ny eto Antananarivo sy ny any Mahajanga. Fa mamanana na mihoatra ny 15,000 amin'izao ny traboina. Izay ngamba no azo lazaina amin'ny ankapobeny amin'izao ora resahantsika zao. Tena be traboina aloha zao dia ny Tomasina aloha zao tena be traboina indrindra. Tomasina dia zay vao manaraka ny eto Antananarivo mazava ho azy, dia misy koa moa zany ny any mifaritra Atsinanana rehetraretra zany akamaroany, ohatra Tanambaomanapotsy ohatran'izany, dia ny any Mahajanga, Mahajamba, dia ny any amin'ny Brickaville sisy zany mifaritra Atsinanana any moa zany. Ankoatra izany, misedra olana ihany koa ireo mpampiasa ny lalana eto Madagasikara vokatriny rivo-doza iny. Isan'izany ohatra, ny ao amin'ny lalam-pirenena fa 430 mampitohy any Antsirabe sy Morondava, PK 13+200 sy ny PK 14+400 eo Ampatrimasy sy ny maro hafa. Raha ilazan'ny lalana mianatsimy iny fotsiny zany tsika mihazo any hatrany hoe mandeha hatrany Manakara iny dia be da be zany fatapahana amin'izao. Manomboka etsy Ambositra zao dia fa misy. Dia ohatran'izay koa raha mandeha ny lalana mandeha makany any Andrefana indray tsika mihazo an'iny Mampikony iny koa, dia ny antanety lava iny koa zany tapaka koa zany amin'izao koa amin'ilay fiakaran'ny rano. Dia ohatran'izay koa raha ohatra mandeha ny lalany Tamatave moa zany Ebolimans zany tena betsaka tamin'iny, akoatra ny teo Brickaville sy ny miditra ny Antsapanana sy miditra ny Tamatave. Any lazaina teo mahazo ny voaparara sy rano mafana iny, satria le rano zany mbola miakatra be dia miandry izay raro midina zay vao tena tonga any le mitondra an'le Pont-Bele ireny, satria misy lalana tapaka zay eo akaiky ny fanadina eo, dia le mitondra an'le Pont-Bele zany mbola somary sarotra be amin'le hoe misy izay le rano miakatra zay. Arabe maro any amin'ireo faritra ireo no difitry ny rano tanteraka, tsy misy ihany koa ny déviation azo atao. Ankoatra izay, misedra olana ihany koa ireo mponina any amin'ny faritra Iva vokatry ny rano miakatra, ka isan'izany ny eto Antananarivo sy ny manodidina, ny any Mandrivazo araka ny loharanom-baovao. Any amin'ny 20 kilometatra atsimo Antsinanan'ny Manakara no misy ny foiben'ilay rivo-doza ava. Raha ny fampitam-baovao avy amin'ny sampana mpamantatry ny toetry ny andro na izany azy. Faritra maro eto Madagasikara no mbola ahitana rotsakorana amin'izao fotoana izao, indrindra any amin'ny faritra avaratry ny nosy. Fanampanazavana. Raha mahakasika an'ilay rivo-doza valo zany zao dia afa any izy aloha zany mbola any an-dranomasina ihany, teto any amin'ny 20 kilometatra atsimo Antsinanan'ny Manakara no misy ny foibeny i amin'ny stadina tempête tropicale modérée, zany hoe misy rivotra manodidina ny 520 kilometra isan'ora miaraka amin'ny ary tafio-drivotra manodidina ny 60 kilometra isan'ora eo. Beny aloha zany dia ny mandrafitra ny toetrany amintsika aloha zany dia ao anaty fahavatra tanteraka zany hoe ny mousson zany no tena manjaka miaraka amin'io rivo-doza io hoan'ny aty atsimo, fa ny mousson zany hoan'ny tapany avaratra ray manontolo. Dia saika ho bebe ny rotsakorana amin'ny morontsiraka avaratra andrefanosy iny, zany hoe any amin'ny faritra ny Diana iny, Sofia iny, faritra Boeny iny, zay zany rotsakorana mety bebetsaka amin'ny ankapobeny. Ny aty amin'ny atsimo Antsinanana zany dia rotsakorana dia vokatry ny fisian'io rivo-doza ava io ihany, ka rehefa misitaka miala ny morontsiraka tanteraka io dia miho foana. Anaraka dokavaritra isika mialohan'ny anoizatsika ny vaovao izay ahitantsika ny tontolon'ny fampianarana dia miverina mianatra ny ankamaroan'ny direnina Analamanga manomboka rahampitso. Eo ihany koa ny maresaka iraisam-pirenena notomandry teo amin'ny fahafitopolo taonany i France Gall. Rehefa avy eo ary. Misy dessin animé amin'ilay be foana. Nenao tonami. Manay manaraka télé révélation passion TV. Tsy nenao mijery documentaire be tape. Tanay koa mijery foot. Télévision. Blue Line TV daholo eny zany ny tele anareo trano e. Savy ny option tianao amin'ny Blue Line TV amin'ny vidiny 3 alina. Fanatanjahantena, fialamboly, sarimihetsika, fandaharana ho an'ny fianakaviana, vaovao maneran-tany, tonga vaingana eny amin'ny mpanjara Blue Line akaiky anao. Blue Line TV safidy tsara indrindra.
Mesdames, messieurs, chers parents, voici Théo, le bébé qui consomme le plus de liquide au monde. Le monde entier parle de lui. La vraie question est de savoir quelle couche peut absorber autant de liquide. Quelle couche Théo utilise-t-il? Mon fils Théo utilise bien sûr la couche de bébé la plus absorbante, la couche Molfix. La couche Molfix est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Les bébés sont sous protection de jour comme de nuit, chaque jour de la semaine. Molfix. Maman. 400 volts. Ça passe. Ça passe. 3, 2, 1. Ça passe. Avec Telma. Telma, sa fidque numéro 1 malagasy. Miverina an-tsekolony ankamaroan'ireo mpianatra eto amin'ny direnina Analamanga manomboka rahampitso. Io ny tapaky ny tompona andraikitra teo anivon'ny fampianarana atao riny ny fivoriana nataon'izy ireo io maraina io. Nisy ihany koa anefa ireo sekoly tsy mbola afaka andray mpianatra noho ny rano miakatra sy ny fandraisana ireo trabona. Miora manitra. Taorin'ny fahatapahan'ny fampianarana tamin'ny herinandro lasiny, iverina amin'ny laoniny ny fampianarana eto Analamanga manomboka rahampitso. Izany hoe, iverina an-tsekoly ny ankamaroan'ireo mpianatra eto amin'ny direnina Analamanga manomboka rahampitso raha ny fanapahan-kevitra ny tompona andraikitra eo anivon'ny fanabeazam-pirenena. Na izany aza, mbola misy amin'ireo sekolim-panjakana eto Analamanga no mbola tsy afaka handray mpianatra. Ny fianaran'ny mpianatra ho an'ny rahampitso eto Analamanga dia mianatra ny mpianatra eto Analamanga. Afa-tsy ireo sekoly izay mandray traboina. Misy moa zany miakatra ny rano zao dia misy ny prain-tanindrazana mila vonjy mankany amin'ny sekoly fa traboina. Eo koa ireo sekoly amin'ny toerana iva toerana dia dibo-drano sekoly. Ireo sekoly ireo zany no tsy mianatra fa ny sisan'izay dia mianatra daholo ny mpianatra. Ho an'ireo sekoly izay mandray traboina na dibo-drano indray zany dia mitady vahaolana miaraka amin'ny sisko zany ho an'ireo ankizy manala fanadinana ohatry ny hoe ny 7e na 3e zany. Raha ho an'ny eto Antananarivo renivohitra, isan'ireo sekolim-panjakana mbola tsy afaka handray mpianatra rahampitso ny any Akorondrano, Amboditsiry ary Soavimasoandro. Ankoatra izay, araka ny fampitam-baovao, sekoly maro ihany koa no mitaky fanamboarana taoriany nandalovan'ny rivo-doza ava, ohatra amin'izany ny ao Ankazobe, ny ao Andramasina ary ny ao Manjakandriana. Maresaka iraisam-pirenena vaovao mampalahelo dia kitan'ny hira frantsay iray indray no lasa nodimandry androany teo amin'ny tao Paris teo amin'ny fafitopolo taona ny France Gall rehefa niady tamin'ny homamiadany nono ny taona maro izay tsikaritra moa eritaona taoriana nahafatesan'ny vadiny Michel Berger tamin'ny taona 2017 ny tapaky ny volana desambra teo izy niditra hôpitaly amerikana iray tao Paris tao dia izao ndosiny ny fahafatesana izao ny tena nafata. Savent d'une option Tino am Blue Line TV am vidiny Blue Line TV safidy tsara indrindra manolotra anao ny vaovao. Blue Line TV safidy tsara indrindra. La couche Molfix est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Les couche Molfix manolotra anao ny fampalalam-baovao. La 4G Batelma vous présente ny vaovao. Raha tianao anaraka fivoaran'ny teknôlôjia hatrany ao an-tokantranonao ka mitady ny lafatra sy ny mora dia tongafa mitsidika ny magasin Vista ampitany Saint-Georges tsara lalàna. Magasin Vista manolotra anao ny fampalalam-baovao. Efa napozana izay no ilazana ny kabary nataon'ny filoham-pirenena Rajonany Mampianina teny Avoloha iny ho ny mpanara-baovao. Fireharehana no betsaka fa nivokatra azo tamin'ny fomba fiasa aotra. Tsy natao magaga ihany koa ny tsy fisian'ny kabary firarian-tsoa ho fiatrehana ny taona vaovao volandrin'izay ho hitanao anaty matoan-dahatsoratra Andra Harson. Manodidina ny 5,000 ireo trabona vokatry ny fandalovan'ny rivo-doza ava araka ny tatitra vojimaika navoakan'ny PNGRC. Ny maro anisa amin'ireo dia ny any Tomasina manaraka azy eo ny eto Antananarivo. Maro ihany koa ny lalana tapaka.
maresaka iraisam-pirenena nodimandry androany tao Paris teo amin'ny fafitopolo taona ny France Gall rehefa niady tamin'ny omamiadany nonony antonany maro ny didin'izay arahanao afaka fotoana fohy. Finaritra tompoko lasy sy tompoko vavy manasanao anaraka ny fampalala amin'ny Vonkolo TV hatramin'ny farany eny mbo tsika ny vaovao dia efa napozana izay no azo lazaina iny kabary nataon'ny filoham-pirenena Hery Rajoelinarimampianina teny Avoloha iny hoy ny mpanara-baovao firiariana no betsaka fa ny zavatra sy ny vokatra azo tamin'ny fomba fiasa aotra tsy natao magaga ihany koa ny tsy fisian'ny kabary firarian-tsoa ho fiatrehana ny taona vaovao ny adidin'izay arahanao anaty matoan-dahatsoratra Andra Arson. Manapaka karama no hain'ity fitondrana ity fa tsy mampisondrotra hoy ny vazivazin'ireo mpiasam-panjakana taoriny ny kabarin'ny filoham-pirenena teny Avoloha Maliny. Mifampanontany ireo mpanara-baovao raha monina eto Madagasikara ny filoham-pirenena manoloana iny kabary iny. Raha 720 isanjaton'ny malagasy no nahantra fa diranova ny taona 3